fotoana ny tantara foronina eto amin'ny radio VOANKAZO NANDRARANA nosoratany Eode Andria Malala. Afatra hafahafa asa naza mora mahatsiaro marary no andranesaka fanaintenana amin'ny zavatra tsy mety hampaninana ny hafa. Nasaiko tia karokaroka no atsinjovo izay tsy tokony ho hitako. Na ny fiainako mihitsy no voaozy no feno fandrika mahaso lafaka. Fa raha tahiny moa ka 7 zanakao ary zazavavy kely 12 taona ny zokony indrindra izay mirahira zao kalipitiavana rehetra tsy fantatreo masondreniny. Raha tahiny ka vatana sy fitafiana misombovoka no vatanina eo amin'ny menaky ny ianao ao tokantrano ary nandefa mandrinao dia mahalefitra izany rehetra izany tsy miantso vonjeo. Mba ahoana ny fisainanao? Ny lasan-davitra ny eritreritro satria tazako dia ny ankehitriny fa izao tsy firehana amin'ny madinidinika izao dia tsy atombohan'ny fahajambana tanteraka eo anoloan'ny falotom-panahy rehefa atsoatsy. Ka inona no ataonao? Raha izaho dia akatsitsika eny amoron-dranomasina na hidinika ny foko. Anao indray mitazana ny fiainako lasa hitako izay fahadisoana nataoko ka nahatonga an'izao toerana izao. Na amisavisana izay tokony ho nataoko mba tsy ho nahatongavako teo. Fa ny fiainako manontolo dia nampiasaiko araka ny hevitro mba hahavanana kokoa noho izany ny solofoko. Kinantso miorona ny hoditro fa tao jiolahy bandovavy no dimby avelako eto ambonin'ny tany. Matotsy ny fanaraka izay mitranga sy izay nokasaiko dia satria diso tetika ka taiza ho aiza teo amin'ny fiainako ary no nisehona fahadisoana. Tsy tokony hanambady mihitsy ny olona toa an'se. Hoy rajosakaizako 10 taona lasa izay. Raha niarany atrika ny onja nanjebizeby teo potrity voanio ty indrindra tahaka izany androany izany izay rola. Nahoana? Hoy aho somary loko tamin'izay anafina ny fahagagako. Satria hoy izao montona hijaly se ary ampijaly tsy fidiny ny hafa. Zava-dalina sady sarotra ary fiheverany se izany atao hoe fitiavana. Ary ny fitiavana katsahany se dia fitiavana tapitrohatra tsy mahay mively eto amin'ity tany ity izay tsy azo tanterahana raha tsy miaraka amin'ny olona tapitrohatra. Kanefa tsy misy olona tapitrohatra satria tsy mbola nahita se. Hoy ansento sady tsy ahita mihitsy satria tsy ara-dalàna ny fisian'ny olona tapitrohatra. Eo araka ny hevitro no nahadiso ny voalohàn-dasy ny voaloham-bavy izay mbola rahany vahoaka hatramin'izao ary se koa tafiditra amin'izany dia ny finoana fa ara-dalàna ny fitiavana ka tokony hanaraka ny lalàna maha olombelona ny olombelona izay tsy inona fa biby tahaka ny hafa rehetra koa raha ny ara-dalàna se no jerena. Lasa mborona vetivety teo ampitazanana ny fahasipotsy medadasy tia ny sakaizako. Fantatra izao mantsy fa nanintona nahatry ny ela ny fandalinana sy ny famakafakana ny fihetsem-panahin'ny olombelona ary eo niary nianatra tamiko indrindra ireo zokiko ara-taona sy ara-pahalalana avy nandraty fahendrena tany ampitan-dranomasina toan'izao dia toa mahatsiaro fahafinaretana eo ampiadika-hevitra tamiko momba ny zava-panahy. Ka naniny eo ananay tamin'ny fotoana iny aza dia tsy inona fa nasisiky ny faniriana hita famiko izy rehefa avy namaky ny tantara iray nosoratako. Hoy izy no ny ela. Ary mino fa izany ny fomba hany mety ahitana sombisomby-pahasambarana eto amin'ity tany ity dia aleoko mamboatra olona iray, fanahy iray, saina iray hifanaraka amin'ny fiainako sy ny fisainako toy izay hampahory-tena hikatsaka izay tsy azo katsahina. Ary eo no ihany fahalemen'ny tantara soratany se rehetra dia izy tsy maintsy ahitana tsy pelatra io fikarohan'ny fiainana anjely eo amin'ny fitiavana io. Io fikarohana ny fiainana anjely eo amin'ny fitiavana io. Fotoana lasa no nisy amin'izany resaka izany nefa ohatra ny henoko teo ny fanomezan-tsinonjao ka mierika tsy saty hideriny teo anilako aho. Ary tsy jao no nitsinjoko fa arandresakaizako iray hafako. Ino ny zato masondrina? Hoy izy nandinika. Ka misy inona moa? Hoy aho nanafina ny fahatairako fa gaga amin'izay mijokojoko. Sanatria tsy nohony tsy fahatokisako andrandry no tsy namborahako ny tsy ambarateliko taminy fa noho ny fahalalako nateraky ny fanandramana efa nataoko matetika fa tsy firy amin'ireo antsoko sakaiza no sahy nanapa-kevitra samy irery. Raha mbola tsy ny fampidinika tamiko raha tohitry ny manahirana ny fony
nefa noho izany no mba todiny kijo sarotra ivoahana dia tsy misy afa-tsy zao tokana anga na iray aza mety iondrika hibanjina fanontaniana fa valiteny safy be mantsina no fitsoka ilay tonaka izay iova endrika vetivety foana ho fanakarana ny any ankoatra ny rahona ary izany dia fomba tsy mety diso hitarihana moramora hiady hevitra momba ny fiainan'ry zareo fa tsy ny fiainako intsony. Io fikarohana ny fiainan'anjely eo amin'ny fitiavana io totokoa nga no loharan'ny poiran'ny fahoriako teo no fahadsoko hiakatra ny rivo rampitso aho hoy aho tapa-kevitra tampoka. Aninona? Hoy randrizy entana te hikorana amin'izao aho nisy zavatra iray loha tsy nitoviana roa lahy hevitra 10 taona lasa zay nefa tsinjoko ankehitriny fa tony azy ny marina ka hiaiky faharesena. Aketoy fa masabary mainty kotozy izany. Hoy randrisy marina ny bitaka. Saika resaka amin'ny sendrindra koa aho. Ny amin'inona hoy aho verivery hevitra. Saika tsekatra kely randrisy sakaizako vao nahavaly ny fanontaniako. Fantatry se? Hoy izy no ny ela. Fa efa heritaona izao no nahavitany famofona siklera. Fantatro. Hoy aho saingy tsy fantatro klera. Marina tokoa izany. Hoy indray randry misafoloha. Nefa na dia izany aza dia ahitany simoniny se? Angamba. Hoy aho tsy hitady azy no antondihako. Ka ny voamasony mihitsy no potsifiko e. Tato anatin'ny 3 volana dia tsy namaly ny taratasiko intsony klera. Inona no antony? Nanjary vato misakan-dalana ve ny finoana samihafa tsy mampanina teo aloha? Sa nahitany tiany kokoa noho izany fofombadiko? Ny ambopoko mandrara tsy angavy azy ilaza ny marina. Nefa kosa na dia izany aza mba hafantarako izay ataoko dia tiako ny alala izay nitranga. Raha atsorona izany hoy aho dia tsy avela an'sy tiany amin'ny momba an'se fa amporisia an'se kosa hitsikirony ataony. Ka ataoko hoe andinika ny ataony. Miara-ny meza roa lahy dia samy mitsangana. Anao izay azoko atao aho hoy aho nandray ny tanany. Iarivo. Azonao veroka fa ny ampitso nahatongavanay mianaka kely tao Antananarivo raha vao ny safo helika ny kara dia efa teny an-dalana ho any amin'izao za sy ilay zanako kely 5 ranonorana. Efa taona angaha no tsy nahitako nanala manga ka toa fiovana tsy hita pesipesena no hitako tendritra teny. Izaho mitanandranandrana sady misakelika ty entana keliky sarobidy izay tanandranandrana noho izaho dia ampy ny fantohan'ny masony ambany lanitra taminay rola. Tsy sary-patarina ny tanaha voaniakatra. Fa ny nanaitra ny saiko indrindra dia ny fahitana ireo mpangataka nandravaka ny totobato. Dia tsy azo atao mihitsy ve ny hamongotra ny fahoriana eto ambonin'ny tany? Dia ahafatan'ny mpanefoe feto amin-drenivohitra ve ny hafoianina saza zenio ho an'ireo mahantra fa dioranovan'ireo? Tapitra ny vola madinika tany amiko fa tsy nisy navelan'ilay zanako kely indrindra nodingany ireo mpangataka rehetra no lalovanay. Ary amiranana tsy ambara no teny amin'ny endriny izak'izay avy mandrotsaka ao anaty arokely na satroka izy. Mahagaga fa ny toerana honenan'ny mpanapitrisa no ahitana indrindra koa ny tsy mahavelonafo. Sa ny fisian'ny iretsy voalohany no mahatonga iretsy farany? Tsy tapitapitra izay. Iny ny sendrika fantatro ny serany teny anelanelan'ny vahoaka ny fanitsakitro. Nozohiko dia nosotomiko tamin'ny tanànakanjony. Gahoana ilay tiry dada? Hoy aho tsy ny salasala. Nierika dada fa izany no anaram-bositra ny antsonay azy fa iny tany am-pianarana 4 na 12 taona lasa zay. Ka tonga viny izany ianao tompoko? Mananao daholo nareo any tompoko. Nosotomiko aingana ny tanako avy nandray ny azy fa toy ny rano natondraky ny hafanam-poko nateraky ny elatsy ny eonana sy ny tompoko tsy misy farany nanovany ahy. Ahoana indray letsy? Hoe agaga sady kivy ity tompokotopoko ity. Zaho zao tompoko dia mitandrina fiangoana etsy. Ko nahitandrina an'izy ela. Dia tsy tadidiko loatra ny efaran'iny tafampisandratrandro iny fa atao ny fandao tsy mifanao veloma izay sy dada. Samy manana fisainany tokoa ny olombelona
fa maro tamin'ireo niara-nianatra taminay no safoaka raha tsy nantsona tamin'ny anaram-bositra tsy tiany mainty fahiny no ny tafasonitra amin'ny toerana ambony fa ny sasany kosa mitomany tompoko. Mbola lasa tany amin'ny dada ihany ny eritreritro raha ny fanjevy tao anaty vahoaka ny fanitsakitro teo Analakely izay mianaka. Rehefa avy nandona sy nidomony sasany dia farany ndekiresy ka niataka. Fa efa tafavoaka ny faritra nisy ny mpiatsena indrindra izay mianaka kely no tsy ariko ho nisy maso roa ny banjina teo anoloko. Somary gaga no ny fandinian'ny olona rehetra ihany ka mba nafantoko teny aminy koa ny masoko. Ny fampivandravandra nandritra ny fotoana fohy ny fanenanay izay sy ilay tovavy dia tsy fantapatatro foana teo fa nanjary nitsiky taminy ary izy nitsiky tamiko. Tsy atro ny tsy hanara-maso azy no nidify izy ka nahitako azy niherika koa sady nijanona vetivety hitazona anay mianaka. Napetrako andeha vetivety ilay zanako kely notrotroko no nitafavoaka ny mpiatsena fa ny fisainako mbola nanaradi ilay aloka antserana. Io fikarohana ny fiainan'anjely eo amin'ny fitiavana io. Oia, endrika tosady vaovao no efa nahazatra no fitadidiko azy. Vaovao satria mino fa tsy mbola nifanena mihitsy izay sy nitovavy iny nefa nahazatra koa fa ny fahitako azy dia toy ny nanaitra sary rendremana tao anatiko. Tamin'izay dia nanaraka ny moron-dalana voatemitra rindrim-pitaratra feno tambarotra isan-karazany izay roalahy. Natazana akanjo kely volonondry antonona anjanako ka tsy niambamba fa gavy hatrany dia niditra sady nitady izay mpivarotra n'ireo olona maro tao an-trano. Tsy ela dia nanatona anay ilay tovavy ary efa notondroko taminy izay niriko dia natolo ny asa dia nolazainy ny vidiny izay nifanaraka tamin'ny atsaran'ilay akanjo araka ny fijeriko azy. Fa teo amin'ny lokony no nahavery ny hevitro fa tsy fantatro izay hoentina na ny manga tanora na ny mivolombato lalaka. Tsy nahandra ny fisalasalako ilay mpivarotra ka natombony teo amin'ny loko avokoa ny karazana nisy teo aminy dia nilaozany namonjy mpividy hafa. Ho an'ity zazakely miaraka aminao anga? Hoy ilay feon'ilay olona niankina tamiko tao ivohoko. Iny, hoy atsy nyherika. Nandroso nanoloana ny latabatra ilay tovavy nidiny teo dia nandray ireo akanjo kely rehefa nilahatra tamiko. Fantatro fa ny volon-damba ny manahirana anao. Indray izy nitsika. Ka raha avelanao dia aoka ho fitiako. Misaotra anao indrindra. Hoy azy sady nanolotra azy izay teny an-tanako. Tamin'izay vao nifanena ny masonay ka nahitako fa ity olona niresaka tamiko dia tsy iza fa ilay tovavy nifanojerina dala tamiko teny an-tsena. No tsy nahamarika ny fahagagako izy fa nanohatra ilay fitafiana tamin-janako. Ity somary abiko ity no manendrika azy. Hoy izy. Sady mbola zaza izy ka hafahafa raha manao volom-bato lalaka. Raha zaza aho ihany ome dia iny indrindra no netiko. Ny tompo vetivety teny amiko indray ny fijeriny vao nitokelaka izy. Raha rambehivavy tony. Hoy izy. Nomeko ny volan'ny mpivarotra dia nofinosiny ilay volonondry. Misaotra anao fanondrony hoy ary azafady fa nanahirina anao. Sanatria? Hoy izy nanolotra ny tanany. Nifandray tanana sady nifampopantsiny izay. Saingy no ny andeha tokoa izay roalahy dia nitambesatra tamin'ny sandroko ny zanako no tantaniko. Dada. Hoy izy sady nitokona. Ianjany nitotry. Tsy hitako izay avaly fa ny filazana aminy fa tsy ny nitoy olona io dia toy ny faniratsirana ilay tovavy izay tsy nampiseho tsy fihafahafana taminay iray minitra talohan'izao. Tsikaritr'ilay ilay tovavy angamba ny fiabahabako ka niazakazaka ny verina teo aminay sady nandray ny sandriny risara kely izy. Adalain'ilay ety ianao hoy fa andevonjeo raha misy mamaka anao. Tsy Hoy izy. So tsy tianao no miaraka amiko? Mivantana loatra ny fanontaniana ka endratra fa tsy nahateny. Tsy fantany ve fa ny feony mikarantsana eo an-tsofiko dia toy ny andin-java-maneno tsara rindra nandrotsirotso ny fanahiko. Tsy fantany ve hatramin'ilay fotoana nilaharanay nivoaka ny trano fivarotana
dia toy ny tsy niaina tetỳ ambonin'ny tany intsony fa nivelona any amin'ny tany sambatra tsy fantatra ny hoany. Io fikarohana ny fiainana anjely ao amin'ny fitiavana io. Nahoana moa no tsy ho tiako? Hoy azy Zary nibedibedy. Misaotra tamin'ny masony izy, ary izay tsinjoko teny amin'ny fijeriny dia fiainana tapitrohatra feno fahasambarana. Nandalo ireo mpangataka nitsitokotoko teny amin'ny sisin-dalana indray izahay, ka tsy haiko ny hisakana ny eritreritra tsy amin'ny anina tena fahoriana tokoa no nahatonga azy ireo angataka na entim-pahazarana. Entim-pahazarana toy ny olona sasany manantena fititapitrohatra eny amin'izay endrika vaovao rehetra mifanojo aminy. Tahaka izay mino fa azo atao ny miaina ilay fitiavana tonga lafatra eto ambonin'ny tany, ka mihevitra ho mahatsapa azy isak'izay misy mampifony fitiavako. Fa iny angana reo mianaka? Hoy ilay tovovavy. Sady eniny tsy? Hoy aho. Iza no anaran'ity zanakao ty? Indray izy ny ome kely. Richard, hoy aho. Ary ny anga tsy tiana ho fantatra. Ataoko ampy alohany io ny mahalala ny Andry Richard. Fa iza kosa? Hoy aho somary niantsy azy. Tia alala ny anaranao. Tsy ho lazaiko. Fianao tahanta sy sangisangy ny fionentiny nilaza azy ka nameno hafaliana ny tratrako ny fandavany. Ho aiza moa ty diantsika ty? Hoy izy no nikelikely indray. Ka hita fa tanavy vao miakatra no miaraka aminao? Hoy aho. Ka anontaniana indray. Mandehandeha mitsangatsangana mitady izay mahafinaritra ny sofina sy ny maso. Tsy namaly izy fa toy ny lasalasam-borona dia ny tanondrika sy ny safisafy vetivety ny takolako Richard. Tsy nanjo, hoy aho. Misy namako miandry ahy eny am-Paribe, ary zavatra hafahafa no iadiana roa lahy hevitra ka manay aho fa tsy hafinaritra anao ny iaino azy. Andao anareo ary ahy. Hoy izy nala eloelo. Tsy manaika? Hoy aho. Raha tsy mampanatena ahy ianao fa iontsika rahariva. Nikisina saika tsy nety hisarika tamin'ny Richard. Noroany moramora vao nandray ny tanako izy. Miandranao eo amin'ilay mpivarotra ny fakaitantsika izay Hoy aho. Amin'ny firy? Amin'ny roa. Mandra-piona? Nifamina elaela ny ratsan-tananay vao nanaiky hifandao. Mandra-piona? Hoy aho tafajoro anara-maso azy mandra-pitifiny. Dinidinika. Teny ambaravarany rajao sakaizako no nitsenanay mianaka raha vao nandreny anarako nambaran'ny mpiasany. Tonga dia nosakambininy aho mandra-pipetrako teo ambony seza nanoloana ny latabatra fanoratany. Elaka tonga ihany se. Hoy izy no vao vita ny antsafa sy ny resadresaka momba ny fianakaviana. Eny, hoy aho, ary ampatsiahany se ny ela indrindra no tena antondiako. Tsy ary ny se moa. Vondeha somary nakaina. Ilay tafatsika indray andro teny amoron-dranomasina nilazany sy tamiko fa ny any fomba ahitana fahasambarana eo amin'ny fitiavana dia fanefena olona iray hifanaraka amin'ny fiainana sy ny fisainany tena. Tadidiko tsara. Hoy izy. Tadidiko koa aza fa nilaviny se zany hevitra manatsotsora zavatra betsaka eo amin'ny fiainana izany. Eky faharesena amin'izay ny fikasako. Saingy nisy zavatra nitrangana keo izay nampisaina. Fa raha misy marina ao amin'izay voalazany se dia tsy diso tanteraka koa akory ny hevitro. Izany hoe mbola mihiny fisian'ny fanampy-ravavy araka ny fitenim-bazaha se? Tahaky ny finoky ny fisian'ny andremby. Tsy niteny zao fa nameny ny pipany dia nanolotra sigara iray izay efa homany ho an'ny mpitsidika azy mihitsy. Naretro ny pipany dia mba narehitro koa ny sigarako. Mana. Hoy izy no kelikely. Fa ho fahadisoam-panantenana vaovao no miandry an'se. Asa? Hoy aho. Fa mba efa nandeha fiokirana naitra ny sivy izy indray andro ka tafajoro teo afovoan'ny arabe sady roabolana hoe mba kanto laza ny fiokira sy fiaraha-pio zany. Fanontaniana fandrika napetraka se ka tsy hamaly azy aho. Hoy izao ny ome. Fa ny olazaiko amin'se dia izao. Marina fa misy hira malasamborona sy mahindrakindrafana aza indraindray nefa rehefa zatra azy ny sofina dia toy ny miena ny tsirony. Toy izany koa ny fitiavana. Ary io fanenjehana ny vaovao lalandava io nampatahotra tamin'se
sy nylazako hatramin'ny voalohany hoe tandremo. Ny fitiavana Rajao hoy tsy dia nino loatra izay nolazaiko. Ny fitiavana Rajao dia tsy mety maty. Mety ho maty ihany angamba izy, fa ny mahafaty azy indrindra dia ny tsy fisian'ny fiarahampeo. Nieritreritra kely Rajao sakaizako vao nandray moramora ny hoe amiko kosa Rse hoy izy dia ataoko fa ny finiavana ho tia ny zava-dehibe. Vadiko ty olona ty no tiaviko izy fahiny, ka natsaroko miaina azy ankehitriny ny fitiavako azy dia mbola iniko ihany no tia azy. Raha tsy nisy izany finiavana ho tia izany dia tsy nisy fiainana azo ny ainana teto ambonin'ny tany, fa ho mali loatra ny fototra-orenan'ny fianakaviana sy ny firenena. Hoy marina neso. Tonga ilay teny lehibe sady ngeza. Ny firenena fihetseham-po no resahako amin'se, ka firenena no avalany se tiandromay miaraka vereo araka ny hevitra se? Tsia, ary izany indrindra no nafatra farako an'se 10 taona lasa izay ny tsy hanambady, satria tsinjoko tamin'izany fa tsy maintsy hoe ho ataon'ny se ho rarahan'ny fihetseham-po ny fanambadiana. Nefa ny fanambadiana dia raharaham-pianakaviana, izany hoe raharaham-pirenena. Fantatro fa marina ny anjao. Fantatro fa misy famarana tsy azo idifiana aorinan'izany rindran-kevitra asehon'izany, saingy tao anatiko tao amin'ilay eritreritra tsy misaina, dia henoko fa nisy faniriana andazany hevitra izany, anohitra sy amilivily ny fahamarinana. Fantatro se ve ho ihany ho ny ela ny fofombaton-drandre? Eny, hoy Rajao tsy nisalasala. Claire, tonga any aminay na ty ampiasako tsindraindray izy. Tovovavy tsara tarehy sady manan-tsaina no nahita fianarana. Nampamakiko ny iray tamin'ireo tantara nosoratany se izy indray andro, ka variana ery sady naniry ny ahalala ny se. Zako hoy maniry ny ahalala azy. Zavatra tsotra izany. Tongava misakafo any aminay raha-pitsoriva, fa sainay miaraka aminareo mianaka koa izy. Saingy mba efa voadinika se moa fa ny tovovavy manam-pahaizana rehetra mifampikasoka amin'se dia saika raiky mpitita amin'se avokoa. Tsia hoy ihany ome, tsy namarika an'izany ary toa adinon'se koa izy izany fa sakaizako randry. Tsy adiniko fa sakaizan'ny se randry, nefa ery toy inona moa ny asetry ny tanora roa teo resy ny fitratrevatrevany rina. Hoy sady nitsangana. Nefa tiana mainty amin'ny fomba rehetra kosa ka tsy misy adihevitra sy angamba fananarana no tena nahatonga haka rivotra sy hiala voly vetivety eto arivo. Inona? Olazaiko amin'se rehefa tsinjiko fa vonona hijery ny toe-javatra amin'ny saina tsy miangatra se. Izay tiany se? Hoy Rajao nitsangana koa, dia nanatitra ny mianaka hatreny ambaravarana. Izany anie? Hoy indray izy noho nandray ny tanako. Any aminay raha-pitsoriva? Raha tsy adiniko, hoy nanao vazivazy, ary angamba tsy dia vazivazy loatra no nahalasa ny vaviko eteny an'izany, satria manontolo dia ny andro ny hariva ionako amin'ilay tovovavy tsy fantatra. Tsy fantatra? Eny, ny saiko tsy mahalala azy fa ny foko toa efa niara-dalana taminy hatramin'ny naharinan'izao rehetra izao. Tebiteby sy ahano nameny tratrako teo am-panatonana ilay toerana ny fanaovana fotoana, fa resara kely koa aza no lalina, tsy nitsahatra nanontany tany aneny toy izy. Tsy nanjo raha mbola tena pitan'ny arabe izay rola, dia indro izy efa nanofa hofatanana anay. Diso fotoana hoy izy somary nanometsy iny, raha voan'ny fanandrifa ny ratsanay. Azafady indrindra, hoy fa tsy dia nanantena loatra ny avianao zahay. Nosotoniko moramora ny sandry ny anaraka. Aingana loatra ny fandehan-javatra hoy ka toy ny nanofy toy ny zavatra ara-dalàna fa izy no ny tantan'Andry sara, ary izany tantana azy teo an-kavanana. Ary toy ny zavatra ara-dalàna no fihevitra izany nataona izany. Toy ny ara-dalàna raha ny fampibanjina foana izasy izy. Ara-dalàna raha ny famihana sy ny fanafisafo ny velan-tananay. Ho aiza ary sika? Hoy izy no kelikely. Ianao tompon-trano fa izay vahiny, hoy ka izay tondranao anay dia mandeha izahay. Ndao any ambanivohitra, hoy izy.
maka autobus tsika telo mianaka kely, mitady toerana tsaratsara dia arivariva vao mody. Tsy tezeran'ny olona ve ianao? Oia, raha ariva isika vao mody. Fa angaha kosa dia ariva amin'ny 7 alina. Niditra trano fivarotana izy, nividy vatomamy sy mofo Andry Sara, dia rosondray ny dianay ho any ambanivohitra. Tsy adinoko akory fa manambady amanjanaka, saingy ny vadiko dia ity niova soratra eto anilako ity. Ary ny zanako dia efa nanana solotena Andry Sara. Nosopahasambarany teo afovoan'ny orakoraka arivo no niainanay telo mianaka. Indray zato fierinerin'ny arivo tazany eny ambanivohitra, amin'ny fijoalajoalana anaty rova sy ny lapan'ny praiminisitra fahizay. Ny trano fanao totohatra sy ny lokony midorehitra, taniny manga ny lanitra sy ny fotsipitsika ny abakabaka, tataovandrahona eno eny. Teo ambony ahi-maitso no alokalofan'ny kininina no nipetrahanay telo mianaka kely. Zany sakamba ny sotroka ilay tovavy, fa ilay tovavy kosa ny ampofon'ny loha Andry Sara. Inona no ataonao hoe fitiavana? Ho ilay tovavy nitodika tany amiko tampoka. Indratra ka tsy nahateny vetivety. Vazivazy hoe ihany no ny ela. No ametrahanao izany fanontaniana izany sa dia tena mila valiny tokoa ianao? Tena fanontaniana mila valiny no apetrako aminao. Hoy izy mantona. Fitiavana? Hoy indray aho. Firy akory no nihevitra fa nifanojy taminy? Kanjo tsy nahita ny aliny akory. Raha misy zava-maneno roa ka mitovy ny fienjan'ny tadiny, raha kitihana ny iray dia maneno azy koa ny iray. Izany amiko no antsona hoe fitiavana, na fiarahan'ny fanahy mihira ny tsantan'ny mandrakizay. Izany hoe tahaka antsika, tsy nahalala ianao, tsy nahalalanao akory nefa ny fanahiko sy ny fanahinao efa miara-mikalo iaiky ny fahafatesana. Nahaka ny moramora teo antsoroka ny lohany, no raisiko ny takolany dia nifanoroka ny molotray, toy ny tsy tety ambonin'ny tany. Toy ny tsy tety ambonin'ny tany intsony no nisy anay fa toerana hafa eny kasambarana any amin'ny nofinofo tsy fantatrany. Toa tsy zaho omaly intsony no zaho androany. Hoy izy somary niataka kely. Tahaka akoho? Hoy aho. Ary izany no mahafitiavana ny fitiavana dia ilay tena izy. Ny hery ny afaka hanova amin'ny fiainan'ny olombelona iray. Naveriny teo antsoroko indray ny lohany dia niteny moramora toy ny bitsibitsika ny molony. Resaka mateza fahiny. Hoy izy ny sento. Ny nenoko ny hoe fitiavana maharesy ny fahafatesana sy ny fisainana torak'izay. Ankehitriny voatsapako ny fahamarinany. Ahoana? Hoy aho. Angamba tsy nisy azavavy matahotra ny fahafatesana toa any? Hoy izy sady loky. Nefa hatramin'izay nalalako anao dia toy ny tsy misy heviny amiko akory izany fahafatesana, ary tsy matahotra azy aho. Hatramin'ny oviana moa izany nahalalànao an'izany. Niara-nitokelaka vetivety izay roa sady nifamihana andratsan-tananay. Hatramin'ny ihany koa? Hoy izy no nitonitony. Nefa ny fiheverako azy dia ohatry ny ela be. Marina izany. Hoy aho lasam-borona. Fa ianao koa dia toy ny olona efa niaraka tamiko. Hatramin'izay nisiko ka ho azoko lazaina ny fiainanao rehetra sy ny fisainanao. Tianao ve ny amin'ny naniko ny mombanao raha avako? Tsy aho. Hoy izy taitra. Ndrao andesy fanantenana ka ampijaly anao ny fahalalana ny marina ny orinany. Aza mitady halala izay momba tahaka ny tsy hanady adiko izay momba anao akory. Mivelona sambatra ao anatin'ny nofinofo sika amin'izao fotoana izao. Miangavy anao aza mbola tairina fa aoka hiaina ny torimasoko feno fitiavana eo anilanao. Tsy niteny aho fa ny volony no ny safosafoko ary ny eritreritro lasan-davitra dia lavitra. Ny anatao amin'ny nofinofo izay kanefa tsy maintsy ho avy ny fotoana mpamirapiratra ny maso ka hibanjana izao tontolo izao amin'ny endrika marina. Amin'io izao tontolo izao io ny vady aman-janako ary ny endriny marina dia voafatotra mandrakizay amin'ireo ankohonako ny fitiavako ka fijangajangana izay rehetra ivelan'izany. Fantatro. Hoy izy.
Fa niterenao hiverina taty ambonin'ny tany ny sainao nefa efa ningavy anao nangano hoany ny ranomasony ary ny sefosefo ny fiainany. Jereo iarivo ho ihany nanaridi azy. Fantatrao moa fa mbola tsy nahitan'izao anaty rovo izao ahoana hoe hoy izy taitra vao niome. tsy azo ekeny izany fa rapitso sady fotoana azo namiditra ao rapitso dia tsy maintsy makany sika telo mianaka. Raikitrary io any sarika ny sandrany hitsangana sainga dinao zava-dehibe kokoa noho izany. Inona nge? Tianao niome izy dia ny antsampy teny an-tratrako. Sako hoy ny fibitsibitsiny teo an-tsofoko. Asana mba efa nanonofy ianao ary nefa tsy dia tena matory tanteraka ny eritreritrao ka misy ilany mahatsiaro sady mahalala fa nofo miseho sy ohatry ny miantra aminao. Toy izany ny fiainako teo anilan'ity tovovavy tsy fantatra ity hatramin'izay niarahako taminy. Namangy ny tranon'andrenam-ponimerina izay telo mianaka. Variana nijery ny akalan'andriana sy naminany izay tokony ho fiainany tamin'izany. Iso no fandrian'izy 12 vadin'andrenam-ponimerina. Koa ilay tovovavy ny tsika vava. Nifanehitra ny masonay dia niodinaingana. Sary mivaingana amin'ny fahalemen'ny lehilahy eo anoloan'ny vehivavy no teo anoloanay ary vehivavy no niaraka tamiko. Vehivavy manan-tsaina izay tsy maintsy hanararoatra izany fahalemena izany, hanafokana ny lehilahy ankapobeny sy hanesoana manokana. Ahoana no hevitra ny amin'ny famparafesana? Hoy indray sady nandray ny ratsan-tanako somary hitarika amindra. Tetim-panjakana no nahatonga nandrenam-ponimerina nampirafy. Hoy nefa kosa izany akory tsy milaza fa tsy nisy ray tena tiany tamin'izy rehetra ireo. Ahodinao ny fanontaniako. Hoy izy loky. Ny tiako ho fantatra dia izao. Move araka ny hevitrao mety isy tena fitiavana ivelinao anatin'ny famparafesana? Tsia. Hoy misaotra. Hoy izy nibanjina. Ary tsinjoko teny amin'ny masony fa raha toerana mangina no nisy anay telo mianaka dia ho niantoraka teny an-tratrako izy. Niakatra tany ambony tao amin'ny efitra misy ny soratan'andradamany, ny satroka-ndrina sy ny famantarana ny tranavalona faharoa izahay. Gaga nahita ny angezan'ny basy fahizay ary sarotra tamiko ny isaina fa olon-tokana ihany dia ahazaka ity fiadiana goay be ity. Avy any ambavany no namanany azy. Hoy toy ny tiany irery ary noho izany dia mbola tsy ampy ny fitaovana fa ilaina koa ny tsoraby tsy latsaky ny refy sy mamaky tratra. Ampody fotsy sy ny korotana tsy mahay misaraka ny mpiatafika ireo dia ho azonao an-tsaina fa tsy maintsy nisy andevy 3 na 4 miaraka miaramila iray. Ary ny miaramila dia tsy mba mahazo karama amin'ny fanjakana fa soavaly ny antobilina samy manao izay hinanany hanina. Inona ny mahagaganao raha resy ny tafika malagasy? Nanky ny moramora teo an-tsorika indray ny lohany. Tsy niteny izy, nahita lasamborona, fa ny volony no nasafosafony takolako. Maro ny raibenay no maty tamin'ny ady ny akarany vazaha. Hoy ndao amin'izay? Hoy izy ny tantananay sy Richard. Niditra ny trano malalaka misy ny sira fiandehanana izahay. Niotana iray ihany ny foko teo anoloan'ny fahin'ny tapody vetivety. Inavy ny tao ambadika izao hita maso izao? Hoy ilay tovovavy. Tetika maizina. Hoy fankahalana, tsy famindram-po sy fitiavan-tena ary anefa angamba koa nisy fitiavana. Tsy maintsy nisy? Hoy izy. Na Rasalimy sy Radama ihany aza? Na Raketaka sy Rakotobe? Eny, hoy saingasa na voadinika ao na tsy fa ny afara tamin'ny raha latsaka avokoa ny tena fitiavana tamin'izany andro izany. Ny voakan-drovo izay telo mianaka. Nandray fiarakodia dia nifanjevy tao amin'ny orakoraka arivo indray. Nanadidona fa isery anaitra amin'ny torimasoko ka anongotra ilay fitiavana vao nitrebana dia nandatsapaka. Misy fanantenana mafy izao sakaizako raha nanantena fahavitriana sy fisariahana tamin'ilay sakafo hariva ny antsony anay mianaka sy Claire Fofombadindrandry. Nanao izay azony natao hamalifaly anay izy saingy hatramin'ilay minitra nanondrony ilay tovovavy tsy fantatra hoe izy no Claire sy nilazana hoe
Ary izy kosa ry Claire le mpanoratra tianao fantatra sady sakaiza amin'ny fofom-badinao. Dia nisindra tampoka ny nofinofy ny ainanay ka nisehon'izao tontolo izao tamin'ny endriny tsy nisy hosodoko. Teo kavanako no nametrany ilay tovovavy Claire maty satria efa fantatro izao ny anarany, ary teo ankavanany kosa no nitoeran'ny Richard. Izaho mivady no nanatrika anay. Ny resaka ny titapitapy nataony izao dia toy ny voamaika nampiariary ny fahanginana tsy laitra noroahina, ary ny fiatraikan'ny sotro tamin'ny vilia dia toy ny feon-javatra tsy ara-dalàna ka nankarary fo. Nitodika nijery Claire dia ny fampibanjina toy ny ondranondranany indray izay roa. Tapitra teo ilay nofinofy, hoy ny masony. ka hitako amin'ny endriny marina izao rehetra izao. Hitako ny tsy fahafahanao hiara-dalana amiko mandrakizay, ary tsinjiko ny tsy fahafahako ny eo anilanao mandra-pahafatiko. Nefa tianao aho. Nanorika moramora ny takolany ny ranomasony, dia nofaony haingana sady namonjy ny ondrika ny safosafo ny lohandry sara. Asa na tsikatry izao mivady izany toe-javatra fafy izany, fa zendana ihany izy no nahitanay telo mianaka niaraka nangata-dalana tamin'ny hody. Tsy hanohy ny korana izay tsy nisy raha teo. Teo an-dalana dia mbola nitoy ihany ny fahanginana nangeda teo am-pisakafoanana, ka raha tsy efa teo akaikin'ny tranon'ny Claire tsy nisy nahateny izay roa. Ry sara kely koa aza mba nangina, ohatry ny nahalala izay nitranga. Fito ny zanako, hoy Claire, sady nanolotra ny tanany. Talohan'izay niseo rehetra teo amintsika no efa saika nilazako taminao ny momba rehetra, saingy nosakananao aho, hoy aho. Ary na anio aza, hoy izy, somary nanapaka ny teniko. dia mbola tsy tiako ny ahalalan'ny marina rehetra. Mbola te hieritreritra any eo alina. Ianao koa, rahampitosika miaona. Angamba ho faran'ny fametraham-beloma sy hidinika angamba ho farany koa. Mahazo manoroka anao angamba ho farany koa ve? Hoy aho. Izany saika angataka izany aminao, hoy izy. Ny fanatona tao amin'ny aizina no molotray, ary injany henoko ny fitsotsoroky ny ranomasony nandena ny tavako. Niataka moramora izy no ny avy eo, fa mbola namihana ny tratrako sy nanondana ny saokany teo an-tsoroko. Fantatro fa adalàna izany, hoy aho ny bijibijika teo an-tsofiny, nefa tsy haiko ny tsy amerimberina fa tianao aho. Za koa, hoy izy vao maika ny gogogogo. Ary ny maty sy ravina indrindra dia mino fa tsy mbola nisy olona nitiaviko toa anao, sady tsy nisy olona ho tiaviko toy izao hitiavako anao izao. Veloma izany havako izany, veloma Richard. Nisorony tampoka ny sandriny ny azona, dia niazakazaka nandahoanay mianaka izy. Efa teny am-bavahady izy vao nierika sy niteny malefaka hoe, rapitso eo amin'ilay toerana ihany. Veloma Claire, hoy aho. Tanana ny famihana, maso ny fangala-pijery no an'ny fampiarabana sy Claire ny ampitso noho ny ona. Nandray autobus indray izay telo mianaka dia nakany amin'ilay toerana ambanivohitra mahatazana ny arivo manerinerina. Ny falevanja teny amin'ny ahi-maitso nandidina anay Richard kely, fa izay roa kosa toa samy natahotra ny hiteny, toa samy matahotra ny ifamboraka ny vento izay amarana ny saritsary-pahasambarana no fohinay hatramin'ny fankalalana. Nahoana ny tapahinao fifampifonareo sy randry? Hoy ihany ho ny ela. Iza no nilaza taminao fa nitapahako? Hoy izy taitra. Toy izany no fahafantarako azy, hoy aho. Tsy namaly ny taratasiny fa tsy nanapaka ninninina. Ary nahoana ary no tsy namalino ny taratasiny? Satria tsy manakolazaina aminy aho. Ireo vinona ireo mianaka no hody, hoy indray izy no mikelikely. Angamba rapitso, hoy ihany sento. Claire, nisy zavatra madinika ihany angamba amin'ny olona sasany, fa mampatahotra kosa ny niseho teo aminay mivady.
ary andinika ny tenako sy akasaina amin'ny fanginana no ny akarako taty merina ka nifanojoko taminao. Dia tianao tia ianao, inona no ataonao? Lazako pahatsorana aminao ry Claire, fa tsy fantatro. Nangano hoany ny ranomasony dia natono moramora teo amin'ny molotra ny takolan'ny voton-drano. Tsotra ihany tsy maintsy ho ataonao. Hoy izy ny fokofoko. Saingy teny fakapanahy hitady lalana amin'izay tsy misy voany sika, ka mody tsy mahita ny varavarana amin'ny danadana. Tiavo tahaka ny tiavanao any vadinao dia ho sambatra ianao sy ny ankonanao. Moa azo terena ny fitiavana ry Claire? Tsy azo terena ny fitiavana fa azo amboarina kosa ny lalana makao aminy. Inona ny tiana ho lazaina amin'izany? Mipetraka fotsiny ompo tsara ianao fa tsy mety ampianatra. Tsy manao izay anana ny vadinao ilay toetra manintona anao eny amin'ny hafa ianao fa mitsapa fotsiny tsy fisiny ary dia maniry andao azy noho ny voahitanao fa tsy eny aminy izay nikatsahanao. Tsy ny fiambohona ny fanontaniana no ahitana ny valiny ka hanadina anao amin'ny pahatsorana raha afako. Moa tsy tianao koa izy tamin'ny fankahitanareo voalohany? Tia azy aho. Tsy hanompanao ka ilaza hoe ny fotoana ny nampiena ny herin'ny fitiavanao fa mbola notany kosa hoe inona ny nahatonga ny fitiavanareo ihanalefaka? Satria nisy ilay zavatra nitranga teo aminay. Lalo, tsy tia halala izay nitranga teo aminareo satria tsy maintsy nihevitra ny tenanao anana ny marina ianao. Hoy Claire nanakina ny lohany teo an-tsoroko toy ny fanaony. Fa ny any ampatsahivoko anao dia izao. Ny hafa ny manambara kokoa amin'ny tenantsika no isika. Any ny vadinao sy ny fianakavianao ianao fa tsy anao. Ary vao mainka koa tsy aho. Ny toboka tsy azo notonena intsony ny tomanina ka tsy fantatra intsony izay nambarany Claire atao amin'ny sentony sy ny tolokony. Ny korisa moramora kondra ny masoko tsy voatanako intsony ka nandena ny volony tehana ny takolako. Claire, tsy manana halalana ho tianao nefa tianao. Tsy misy lanjany eo manoloan'ny fahasambaran'ny fianakavianao ny fahasambarako za samirery. Milela-paladianao mandehana mody. Tiavo izy dia ho fantatro fa tianao aho. Izany ve nantsona hoe fitiavana ry Claire? Eny, fisakanana ny olontiana tsy hitam-botsitra na ara-batana na ara-panahy. Ary jereo koa fa angamba lahatry ny vintana ny tsy namelany antsika hiara-dia mandrakizay mba ahavelona ny fitiavantsika mandrabatapitra izao tontolo izao. Fa tsy maintsy ho resin'ny nofo sika ka ho ny fahatra teo ny fitiavantsika. Tahaka ny fitiavan'ny olona rehetra ihany. Ary tahaka ny fitiavan'ny olona rehetra ihany dia ho faty koa izy. Io filan'ny nofo io fametrahana ny fitiavana anjakan'ny nofo io no voankazo nandrarana. Io ny nahalalany Adama sy Eva ny tsara sy ny ratsy ka nahafaty azy sy ny fitiavany. Lalo, tiavo ny ankohonanao ahasambatra azy fa avela kosa ny fitiavantsika hikarenjy mandrakizay ao anatin'ny sahan'ny nofonofo tsy tanteraka mba tsy hanadinoantsika azy mandrakizay koa. Fantatro fa tsy firy ny lehilahy ety hiaina izany fitiavetsovetso tsy mifahatra amin'ny firaisan'ny nofo izany. Saingy fantatro koa fa iray amin'izany lehilahy vitsy izany ianao. Ary dia angamba noho izany no nitiavako anao sy hitiavako anao mandra-piala ny fofonaiko farany. Vao mainka ny gogo Claire, namoto ny tavako ny ranomasina beboka tao amin'ireo dobo rono everiko atsinjovana ny sariko mandrakizay. Lala. Indray izy ny sefosefo. Lazao amiko fa ho tia azy ianao. Eny? Oia, saingy mba ho setrin'izany dia angataka aminao koa. Omeo fanantenana fa hamaly ny taratasin-drandria ianao ary anaiky ny hanambady azy. Toy ny ony fahavaratra tongotra katapoka ny fibosesiky ny tolokony Claire nandre ny teniko ka nisitrika tao amin'ny tratrako aingana izy. Hanambady olo-ka hafahafa-tsy ianao? Hoy izy ny andrandrany lanitra sady toy ny teny tamin'ny tenany ihany. Hiteraka aho fa tsy ho zanakao, tsy ho zanako za sy anao zany zazy zany. Niondrika izy dia nivotrovotra ny tenany manontolo. Claire? Lala,
mafy loatra ny zavatra angatahanao amiko. Fantatro hoy aho fa mba avelona mandrakizay ny fitiavantsika araka ny teninao ny iray amintsika dia tsy maintsy mendrika ny iray hatramin'ny farany. Mandevy lalàna ny fiarahamonina izany dia ekeko mpandeferina ny fitiavako anao. Mba tsy anakorotana ny firindra ny fiarahamonina izany dia tokony hampandeferinao koa ny fitiavanao aho. Claire. Eny ary. Rehefa ny masoandro hody, ny fampiantso ny vorokely nahita ny hariva efa nadiva. Nividianako boky ho anao ny faravola taty amiko. Koy Claire sady ny omeny mbola difotra ny ranomasony. Rehefa mamaky azy ianao dia ho tadidinao aho. Ho tsaroanao ilay fitiavantsika vontsimoka dia nodarofan'ny tafiotra. Ilay fitiavantsika tsy ho faty hoy aho satria tsy mba nihinana ny voankazo nandrarana. Tsy nandihy afa-tsy indray lohataona izy. Elle n'a dansé qu'un seul été ny lohatenin'ilay boky. Nosokafako ny takila voalohany dia hitako ny soratanan'ny Claire. Ho an'ilay malalako. Misaotra rahavako hoy aho fa ny aho kosa boky iray nosoratako mihitsy no atolotra anao. Nitsanga malaina izay tery mianaka hamonjy any arivo izay hiafaran'ny fitiavanay sy Claire koa. Veloma Claire. Veloma lala. Veloma. Veloma lala. Veloma Richard. Ny fanoroka elabe izy mianaka. Ny fandray naharitra ny tananay sy Claire. Ny fampanjana farana maso samy dibo-drano. Raha fantatra ny orakoraka arivo mantsy fa fitiavana lehibe iray no maty sady teraka tapitra nefa nanompoka. Ny farana teo voankazo nandrarana nosoratany ED Andriamalala.